Tokony janona amin'ny fampitandremana no menany Alain Ramarson araka ny hevitry voninahitsy Jean Eugène mpanolotsaina ara-politika eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika. Ho azy raha ny zava-misy tsy tokony hisy ny fampidirana amponjan'ity mpanao politika ity. Vola Ravavy sy Tsira Kotorosoro mitondra izay fanedetiny izay ho atsika. Nitaky ny amoanana Andriamatoa Alain Ramarson, Andriamatoa voninahitra Jean Eugène raha ny fanazavana netiny tsy mbola tena nilatsaka an-dalambe ary tsy nisy ny fahasimban-javatra hoy Andriamatoa voninahitra Jean Eugène. Milaza ihany koa izy fa mijoro mpanelanelana ampiona filoham-pirenena Hery Rajaonarymampianina sy Andriamatoa Alain Ramarson tenany. Isan'ny alahelo ihany izy le ho sambotra. Zaho moa resaka nampanolotsaina politikan'ny président Hery Rajaonarymampianina zao raha ndray tsy dia handrisika azy na teny aminy hoe nao zao no zavatra ataontsika hoe mety ampirongatra n'izao situation zao fa amiko aloha izy moa efa nisy fotoana ihany zany ny tenako ty andeha nera tamin'ny président mba hiona-n'izy mirahalahy dia efa niona tamin'ny Alain Ramarson tamin'izay fa ny fotoana niona-ndreo zany mbola taraiky dia mbola tsy vita hatramin'izay fa za fa niona tamin'ny Ramarson dia naneky izy tamin'izay tandrana fotsiny aho amin'ny vahoaka andeha hanao fetsiketsehany c'est pas une solution zany ka ianareo anie no voasambotra eo ka raha ny olona mpitarika moa aho no voasambotra tsy dia manakory loatra za zao anie ao zany mitarika na voasambotra anakah tany angadrany Ravalomanana any ka le kely no voaporiporitra zay fotsiny any atahorako koa manjary hijaly ianareo zaho dia tsy karazany tsy anisany hoe mahafinaritra any voasambotra azy satria izy iny namako dia namako famaky raha mihitsy zay ka raha ny fanaovana politika no hifandratsana akory zay fa ohatran'izao dia tsy mety amiko zany resaka hoe samborana na tsy fandevo maty zany tsy mba naovako zao olona mitandrony fihavanana ka za zao anisan'ny nalahelo mihitsy kanefa raha mbola azoko atao zany mba anisany ndray anjara mifanelanelana am'izao zavatra zao zany satria manambandy manjaraka izy azara teo nahita mifangirifirina ny agadrana zay azo tamin'ny fanaovana politika zany ka raha iny tenako tsy andrisika mpitondra mihitsy aho hoe andao fa ho gadrao na hipetraka ao anatin'izao fa ny amiko zao dia mba hoe anao fanelanelana zay azoko atao ao ny mba amoana azy tao zany dia afaka mifampiresaka ane afaka manao ataontsika hoe fanakalo hevitra ina ny tonanany ty raha ty fa za ndraiky olo manao zany aza dia tsy poro ny ataontsika hoe filarana an-dalambe fa ny fanaovana ataontsika hoe grevy fanazava-kevitra amin'ny toerana anankiray dia solana satria ny antony manko anelanelana dia zao eo na marina fa ny raharam-pirenena tsy ananakavana nefa na zany dia izy ane mbola karazana hoe mbola tsy consommer ny zavatra nataony satria zany naraka tamin'ny télé mihitsy zany fa mbola zavatra asiaka anao ary zany ino aza fa asiaka andeha ody izy iny raha ny fiverako azy fa tsy andeha hitarika aneo vasakozy fa avy niresaka taminareo mpanao gazety izy zay izy vao nandeha zany ka ny amiko zany hoe mbola tsy consommer ny zavatra tsy zavatra simba tsy zavatra inona dia mangataka fandrampoa amin'ny président de république na ny mpitsara zany mba atao hoe iny moa voalohany-javatra iny za dia hiezaka mihitsy anao fanelanelana na anao fanelanelana koa mba ionan'izy président Hery Rajaonarymampianina sy Alain Ramarson. Raha ampitso no entina eo anivon'ny fampanaovana ny raharaha andrasana ny fanava-kevitry ny fitsarana momba ny raharaha Alain Ramarson.